Tsika tsy miandry hoe asiana kokoa na miandry hoe mitongava fa tonga dia taitsika rehefa tonga ny lera dia manaraka mijery izay afaka mijery. Bon, araka ny lazaiko iny dia resaka an'ireto karana ao Madagasikara reto tsika. Atao tsara apetraka amin'ny toerany amin'izay reto karana reto. Ireo karana ireo zany dia indo-pakistanais musulman avy amin'ny sud asiatique zareo dia tonga tao amintsika ny immigré tao amintsika izy amin'ny 17e siècle 19e siècle mitohy mandraky toy ny androany. Ny ankamaroany zareo dia shite ny sasany dia avy eo ny sasany rattaché amin'ny resaka sunnite. Dia avy eo moa zany isy an'ireny hoe Bora, Koja sy ny namareny fa tsy hanao histoire ny andianako eto izy manana problème zareo tsika koa tsy resaka ny problème an'zareo fa ny blème antsika amin'zareo no resako eto zay. Sy zao avy nahita karana niarany any tamin'ny karana namana karana niaraka nilalao tamin'ny karana mbola tanora moa tamin'izany tao Atsirabe niaraka tamin'ny zanaka Karmali Kotona dia niaraka tamin'ny famille an'ny Ramtola tao amin'ny tsenina Sabotsy tao zay. Io moa zany zay moa zany fanokafana andresaka isika fotsiny fa eto dia tena miteny aminareo fa tsy ho diso mihitsy zareo resahako fa ireo karanareo mahatonga karana manatona anao sy mila anao dia nibaika anao izy zay. Avy eo izy manambany, avy eo izy mandatsa. Izay ny karana. Mety misy miteny nareo hoe misy ihany ny karana tsara, tant mieux raha ohatra ka misy, fa ny hita aloha zao dia olona tsy vanina ilay karana na ankamaroan'ny karana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zay aloha ny hita. Tsy hiverina amin'ny taloha ela be fa ohatra raisitsika fotsiny hoe tamin'ny etomboan'ny Telma iny ny akaiky dia misisy tanoany tamin'izany fotoana izany tadidiko tsara nanana telefôna tsy mbola fozaorana moa nanana telefôna tamin'izany fa mbola ny hoe telefôna menamena kely ireny tamin'ny andron'ny GSM mobile. Io Telma io telefôna ina malagasy misy teo namidiny Yasina Andriamanjata tamin'ny asany enina 80% 70% azonareo. Dia rehefa nandeha ny zany Yasina zany mijanona ho actionnaire ao ihany izy, fa rehefa nandeha ny privatisation ny Telma ny télécom malagasy zany dia lasa daholo ilay patrimoine ny malagasy, lasa daholo ny tany lasa daholo ny trano, lasa n'ilay karana zay. Tonga dia dingantsika ny tantara fa tonga tsika diditra amin'ilay problème. Ny problème anakay zany dia mpiasa ny karana satria be dia be ny malagasy miasa amin'ny karana. Mbola zay keto aloha ny zavatra misy rehefa avetsika miresaka hoe inona natao amin'ireo. Tena mijaly mihitsy ireo olona miasa ao amin'ny karana ireo. Zay ny zavatra misy satria zareo dia manana système fomba fandraisana olona. Zareo dia manana izay système izay ilay atao hoe liste blacklisted zay, liste noir. Io zany raha ohatra ka miasa amin'ny karana ka raha sanatriana hoe voaroka na raha sanatriana hoe miala dia tsy tafiditra intsony ianao hiasany amin'ny karana na aiza alehanao io na eraky Madagasikara io ary tsy possible rehefa tratran'ny hoe blacklisted ianao. Io zany tena mampijaly ny vahoaka ary ny problème nefany tsisy samy teny mihitsy ireo mpiasa ireo amin'izay problème anakazay.
tadio kely zay ho anareo le miteny hoe ny karana raha ny tena manimiasa ny malagasy, manimiasa ny malagasy ny karana fa zay le condition amin'ny karana. Ny fanao mialao aminy a dia zay ny vita. Dia sahirana ny olona tokony asa manjary sahirana. Fantatry ny mpiasa ny karana rehetrarehetra zany ao Madagasikara, indrindra fa ao Antananarivo. Fa tsy misy mahateny, tsy misy sambojoro, dia miaritra fotsiny. Zany hoe ianao zany a raha azonareo tsara le zao, raha miasa migalana ianao a ka mialao dia tsy tafiditra intsony amin'ny telma, amin'ny karana ihany io. Raha miasa amin'ny simelta ianao a dia tsy ho tafiditra intsony ianao amin'ny CSB, karana ihany io. Dia ohatr'izay daholo ny société rehetra karana ao Madagasikara. Zay naiza naiza karana alianao ao Madagasikara dia zay ny fandihana. Ireo zany a mody ataony an'le hoe rehefa zareo mody manangana hoe groupe io, groupe axiana, groupe visio sy ny namany. Ireo no tena manimba an'le gasy amin'ny resaka asa io. Ireo le fananganana zany groupe io a ny tena manimba an'le olona, manimba an'le vahoaka, manimba an'ny asa. Azonareo ireo manao an'le monopolisation ao Madagasikara amin'ny rehetrarehetra. Io groupe mody atsangan'zareo io a, io zany tena foronina mihitsy hoe mahatonga an'ireo hoe zay mahatonga an'le tiako teneny zay mahatonga an'le opérateur afa hoe tena tsy tafiditra mihitsy, tsy tafiditra ao Madagasikara mihitsy noho ry zalahy reo, satria monopoliser ny zalahy zavatra. Dia raha ohatra opérateur hafa avy any ivelany ao a dia tsy tafiditra ao mihitsy. Hoe andeha hampiasa vola ao Madagasikara non. Fa ny client miverina kely hoe client le ankizy le vahoaka miasa ny azon'zareo atao dia manova anarana, dia mba tafiditra miasa ihany aloha avy eo. Fa raha mba tsy manova anarana ianao a nada. Zay tsy mampiditra opérateur hafa mihitsy ny karana, fa ny volan'ny karana ihany a, zay ihany no tena miasa ao. Zay ny fananganana système ny monopolisation io a, système mafia io. Mody hoe groupe zao fa io ny atao hoe clan. Au lieu de miteny zany ianao hoe groupe action visio a dia clan io, clan action io a, clan visio io, etc. Fa amin'zareo koa misy miady an-trano reo, fa io zany tsy ataonao hitany mihitsy hoe miady an-trano zareo, mahatonga le kidina pinina sy ny namany reny. Tsy fantatra mihitsy hoe miady an-trano zareo. Zay mahatonga reny misy braquage tapokapoka reny, reny call center reny aniasaneny reny. Dia jereo tsara mahatsivanina an'le karana reto. Raha tadidinareo tamin'ny tany amin'ny 2009 tany a, misy an'le opérateur le atao hoe life, mbola tadidiko tsara le atao hoe life. Mora be mihitsy a ny connexion an'iny groupe iny, fa saingy zao tsy nomeny reto karana reto mihitsy a le interconnexion. Zany hoe raha manana le telefona ianao zany a, le manana le mora le life, dia ianao a tsy afaka miantso Airtel, tsy afaka miantso Telma, fa dia eo tsy afaka miantso Orange, fa dia eo bloqué ny telefoninao zany, dia tsisy afa-tsy ny mitovy amin'ianao iny ihany ny azonao intsony. Zay mahafetsy tay an'le karana. Azonareo dia nenazy ihany ny tena mandeha, ny karana ihany. Zay ianao zany manao crédit na 500, zay daholo moa nany manao crédit na 500 tsy mahazo in'iny. Io zany na crédit na samy hafa ary a, hoe andeha hividy azy na ao amin'ny Airtel ianao, na ao amin'ny Telma anao a, na ao amin'ny Orange, mitovy daholo ihany reo, fa sao dia mieritratra hoe samy hafa. Raha ohatra izy resaka hoe iresaka an'ireto le resaka solika reto, reto essence reto, ny Shell
ny Jovena, ny Galana, Karana daholo afa-tsy ny total iny frantsay. Zany hoe tsy misy concurrent mihitsy zany, azonareo tsisy concurrence mihitsy fa de izy ihany. Ohatra ny communication de lazeko tany ohatra ny Airtel sy ny Orange sy ny Yas ihany io tellement. Ny lasantsy na makaiza de 5060 ariary par litre. Zay ihany, zay ny litatra. Na manko amin'ny Shell na manko amin'ny Jovena na manko amin'ny Galana mitovy daholo. Fa mety atratra fotsiny atsy amin'ny Shell ny andeha atsy fa mitovy. Ny prix mitovy ny tompony mitovy Karana daholo ny tompony. Zay prix iray ihany reo fa ny anarana fotsiny miovaova. Azonareo zay mampatanjaka an'le maty reo satria izy mafy bazy zareo tena manao an'le plan, ohatra manao plan na Al Capone reny. Azonareo tous trafic, ny trafic rehetra, ny alatra, ny alatany moa zany tsy lazina intsony, ny kolikoly partout. Ny fausse déclaration na douane zany kapoka tena kilalao andraraha io. Ohatra fotsiny mahatonga hitany izy ny conteneur ataony hoe télé ny ao anatiny io. Rehefa tonga ny tsy hosokafana, tsy afaka hosokafana fa zavatra efa mandeha ny vola. Ary le izy tsy télé ny ao anatin'le conteneur fa zavatra hafa. Zany ny karana. Manao fausse déclaration amin'ny douane. Misy gasy koa io nanao an'izany tsy afenina. Fa io raha vatomanga manao escabeau. Hoe ny vatomanga moa zany mipehany aloha raha Betsitota. Raha Betsitota mipehany tamin'ny resaka tany dia aveo mipehany indray rabona tamin'ny société ny Sodiato io. Ny Sodiato moa tsy andrabona ny tena izy. Fa i bleu nanao stage tao amin'ny tao. Stagiaire tao i bleu. Fa nahodiny bleu izy io. Sodiato dia malaza be andra vatomanga. Raha ataontsika hoe samy jola reo na i bleu na ny karana samy mafia reo fa tsy mitovy ny vola miditra anatin'ny paosiny tsy mitovy. Teneniny fotsiny hoe kajinareo hoe ny vola miditra ao amin'ny asaneniny na ivaroseny ny asaneniny mitovy ihany. Raha kajinareo fotsiny kajinareo vola miditra ao amin'ny ohatra fotsiny ty. Raha olona anankiray mividy crédit na 1000 euros, 1000 euros merde, azafady. Raha mividy crédit na 1000 francs tsika zany misy atsika zany ataontsika hoe 30 millions. Zay nisy ny vahoaka. Ny olona anankiray mividy crédit na 1000 francs fa zany crédit na 1000 francs zany tsy avy tao ninina, tsy miresaka akory ianao dia tonga dia manjapona. Donc zany ianao tsy maintsy mividy crédit any amin'ny 50 000, misy mividy 200 000, 250 000. Ny olona anankiray eo zany 1000 euros dia efa eo zany raha 50 000 dia efa maharakitra olona 50. Azonareo dia zany dia efa olona 50 mandoa 1000 francs. Dia ao anatin'izay mbola misy ny hoe abonnement isam-bolana. Mbola vola koa iny. Ny abonnement eo amin'ny 250 dia misy koa 750 FMG ny resahako. Zany vola miditra amin'ny karana daholo zany. Mbola ao anatin'izay koa misy ny amin'ny vola. Ny amin'ny vola raha mandefa volana misy frais iny. Iny le lazana pera débuté ny resaka 20% iny raha ny tsara nareo. Mbola vola koa iny amin'zareo. Karaha ohatra zany eritrereto hoe karaha misy olona 10 000 fotsiny mandoko crédit ana 50 000 dia tonga dia efa 500 millions anatin'ny ray andro. Azonareo zay kely indrindra azon'ny karana anankiray ao Madagasikara anatin'ny ray andro. Ianao nefa ry mitrongo voamana mihitsy ny malagasy vao mahazo an'izany raha azo. Ny karana ray zany anatin'ny ray andro mahazo 20 milliards ao anatin'ny ray andro. Zany mbola tsy miresaka ny affaire maizina, tsy miresaka ny kolikoly tsy miresaka ny alatra fanaon'zareo etsetra.
nialatra tany amin'izany le mampiklay malagasy amin'izao fotoana izao. Izay ny ao am-paosiny fa misy koa le toetra ny relika maty. Azonareo ny toetra ny ataony amin'ny malagasy ny karana tompo dia zao manalika amin'ny malagasy mihitsy ny karana. Tsy ananany karana sentiment mihitsy ianao raha vao malagasy zany. Zay tadidio tsara. Fa misy nefany misy malagasy tena mandady aminy. Ary ny malagasy raha ohatra ka mandady amina karana dia tsy conviction mihitsy akory fa noho ny vola. Zay fotsiny. Zay miala tsiny amin'ny karana fa tsy misy hoe karana efa valo fotaka io na zay efa zanarany. Tsisy an'izany io. Mizahay aty ivelany rehefa contrôlen'ny polisy na dia manana an'le 8 cm dia mbola antaniny tsara. Fa voavakana zao hoe 8 cm ianao dia mbola antanina vous êtes quelle origine. Ianao ve teny amin'izay zay efa ela be teto France. Fa tsy hoe logika le fanontaniana fa tiany ampahafantarina anao fa tsy vazaha ianao na manana an'iny ary fa vahiny ianao aminy eto. Na manana 8 cm ary fa vahiny ianao eo aminy. Vahiny ao amin'ny taniny. Aty amin'ny taniny ianao dia manaraka ny lalànany dia manaraka ny fombafomba ny fiainany. Fa tsy andeha tena hoe zahay efa valo fotaka teto Frantsa. Toy izay koa ny any Madagasikara karana. Ilainay lisany ilainay nareo manaja ny sotavina malagasy. Anaja ny tompotany. Anaja ny malagasy. Zay. Ka zao noho izy. Tsy hoe mataona ny fotsiny. Fa efa angamba tokony efa décennie mihitsy nareo karan'ireo. Ataoko endrika fitenena fa tsy ataoko seka. Efa elo nareo nanararoatra any malagasy. Amboariko tsara ny teny fa mba tsy teniteny foana. Mbola mitohy zany hatramin'izao. Ary encore mbola pire koa raha hatramin'izao fotoana izao. Tsy te hiresaka an'le fanjakana ny fanavozana mbola pire amin'ny fotoana izao. Noho nareo karana. Ny karana resahako eto dia ny karana manomboka ny mpivarotra madinidinika ny PPN mandra tonga ny amin'ny torony orange ireo koron-drano. Indray asa akbarali ry varosenina ry asanenina ry akbarali ry rajabalia sy ireo namany rehetra eo. Zay misadresy amin'izay amin'ireo olona ireo no karana rehetra eo. Za tsy miteny hoe naangony nareo fa nitsetsa sy naroatra nareo dia nangalatra teto Madagasikara. Manalika amin'ny malagasy nareo dia amin'izao fotoana izao nareo dia hoe le plus riche de Madagascar. Dia zao nareo hoe millionnaire numéro 1 de l'océan Indien. Dia zao nareo c'est grand patron de l'Afrique, Fortuna. Zay nareo zany zao amin'izao fotoana izao. Maintenant averiko indray tsy misy antoko politika, tsy misy couleur politique, tsy misy force aorinako, tsy misy association fa za mariko malagasy tia tandrazana amin'ny resaka eto. Za tsy mangataka na miangavy amin'ny karana non fa miimposer ahako en tant que malagasy tompotany ao Madagasikara. Asa tadidinareo karana tsara angamba ny teny amin'ny filoha Ravalomanana ary zay ny tena tsy takonareo tamin'ny Ravalomanana. Rehefa miteny ny filoha Ravalomanana hoe ampionareo 4 mille raha tsy zany nareo ataoko mitovy amin'ireo. Ino no tsy zaka anisan'ny karana iny. Dia nidakanisa moa zany Ravalomanana tamin'izany. Za tsy teny an'izay fa za teny aminareo ampionareo mahantra sy ireo sahirana
le mahantra mitsinjoka tsy any resako iny anjaran'ny Pedro koa mbola ho avy ny anjarany anjaran'ny Pedro iny fa niany tenany dia le olona tokony hanao zavatra sahirana apio zay nareo zao grâce à nous à nos terres dia malaza na hoe manan-karena dans les quelques pays africains zay ny zavatra teneniko amin'izao fotoana zao teneniko rehefa avy eo tsy hampahafiry ny vola troanareo tato aminay tao Madagasikara tsy hampahafiry ny vola anananareo ka voalohany eto Frantsa tsika moa zany Frantsa foana nalaina modèle nareo koa moa nationalité français raha teo eto Frantsa misy ny atao hoe resto du cœur tsy mila zavaina be fa mijereva amin'ny internet na fantatry ny karana zany misy ny atao hoe resto du cœur ampanajana mihitsy ny ilazako aminareo fa ilaiko nareo ilainay nareo nareo le mpanifiofo reo anankana zavatra ohatran'ireny ohatran'ny resto du cœur ireny zay atomboka amina Antananarivo za tsy hita hoe isaky ny fokontany mety mafy loatra fa isaky ny arrondissement mila nitsanganareo karana ny atao hoe resto du cœur tsy mampanina tsy mampiotsina ny volany postinareo fanomezana sakafo fizarana sakafo tsy gratuit akory tsy atao gratuit fa misy système io dia ho an'ny sahirana asiana vidiny io ohatra hoe 5 000 ariary dia omena mihitsy ny olona anikotrana voankazo vary etsetra tsy vatotsinjo akory fa sakafo ohatry ny olona mandeha miantsena fa mora dia mahazo izy afaka mividy taka ny vidiny zay vidy zay ampiasao le grande surface nareo reo mpanan-karena rehetrarehetra reo ampiasao rehefa mety zany ampiasao le bénéfice nare pitikafy ny bénéfice nare azonareo ny afrikany na ao aminay ary fa tsy le ny style ny Canada dia amin'izao fotoana zao ny style amin'le fanampiana le fanafody 20 carton iny isaky ny telo volana marina fa misy manampy ry zareo ny village sasatsany fa misy par intérêt fa amin'izao izy ataony officiel mame fanafody izy 20 carton 30 carton et encore le fanafody mbola fanafody santoka mbola fanafody namboarina avy any Chine fantatra zany dia ny carton mbola zalahy koa manamboatra azy mbola karana ihany fantatra zany zay anao an'io resto du cœur io nareo za tsy maneho manatona niko sa manatona an'izao fa mba tsisy ny fisamborona indray fa manatona tompona andraikitra anankiray ao amin'ny arrondissement anankiray ray zay afaka mitenynareo hoe koraha tsy adalo zay ko anao an'izany na hitenynareo hoe tsy possible aminay zany tsy misy menasy akory ça va efa tsy hanao an'izay nareo dia tena teny tsotra désolé zay fa tsy hanao nareo zay teny am'izay mila mitsangana zay mila miasa zay à partir en janvier zay zay anaovanareo azy zay anarana amenareo azy tsy mampanina na ataonareo hoe resto ka tsy maninona fa zao fotsiny tsy tosika afameno akory nomeno na vatotsinjo Antananarivo ndresako aloha ny province mbola midinika zay mbola misy fampiresahana ny faharoa raha izy voalohany zay faharoa zao ny faharoa ny gardien rehetrarehetra
tsy miteny hoe sécurité fa ny gardien rehetrarehetra izay miambina amin'ny alina na trano io na fiasana io na magazay io na parking io, ny gardien miasa alina rehetrarehetra tripleo karamany. Dia atsaharo ny fanalikanan'olona reny olombelona reny, atsaharo zay. Raha ohatra ozy nareo hoe tsy galoha tsy misy dia andramo ary ray mahita tory ve nareo fa tena tsy possible mihitsy ny karaha manavantikely ohatran'ireny. Fantaro tsara fa victime ny rajoelina nareo sy ny firongony, victime ny rajoelina sy ny firongony nareo depuis 2023 amin'ny raketa ataon'ny rajoelina. Hoantsika mihena aloha zany ampafantariko nareo fa rehefa nyrobain'ny enjana ny knapsa sy ny finance dia tsy nisy volantsony. Be an'io zany efa fantatsika atao tsy mila lazana intsony fa afaka miconfirmer izy ny prime ministre. Dia ny karana no teren'ny rajoelina andohan'ny volam-panjakana efa avy nandroba. Inona mezina ny karana ny volam-panjakana zay. Za tsy voazao akory nandinika ny fihetsika ireo karana fa efa mambolana zay ary efa mambolana efa infiltré nareo. Fantatra tsara daholo iza no iza no manao inona ny vola miditra amin'ny karana. Zay mahatonga nareo mimetraketraka amin'izao fotoana izao dia saovalianareo hatrany amin'ilay fitondram-panjakana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Fahatelony ampidino io vidina connexion io crédit io. Anisan'ny tena mangahatra mihitsy ao amin'ny telemamo zany fa tsy efa hiasa moa izy zao. Tena mangahatra, tena braquage en plein air. Ampidino io. Lazaiko reo ny antony ilazako hoe ampy ary tsy hoen'ny paosiny zareo akory ny vola miala amin'izany zavatra angatahako zany. Raha ny viditsolika fotsiny ataon'ireo monopolisation reo efa vola mitafotafo. Ny tsy fandoavana etra efa vola mitafotafo. Ny tsy fandoavana jirama efa vola mitafotafo ny karana. Hatramin'izao tsika miteny zao ny trafika zany tsy resahana intsony. Ny trafika na vato ny volamena, ny trafika na drogue mbola ao anatiny koa. Zay mahatonga anaty tsy mila mitsitsy mihitsy miteny amin'izareo. Maintenant il faut payer. Zay aloha fatany. Dia zay le nteneniko teo hoe ny gros bande zany knapsa sy ny sisa. Mahatsiaro tena voabery zareo satria fa trop loatra izy fa voabery karana. Inona nataony naleny tonga dia nandrotsaka mihitsy ato amin'ny hoe fanjakana ny fanavozana dia nomeny ny paquet tsy te herika ny rajoelina izy. Na dia efa nandray ny devoir le Escobar tsy raha andro leony narotsany koa ny azy. Ka izao no izy monsieur Sera Karana, monsieur Akbar Ali, monsieur Urgis, monsieur je sais plus Jarabali sy ny namany. Cher monsieur, je t'en parle même 2 fois. Satria za anisan'ny nanakana mihitsy ako nizingizina hoe tsy solution ny OPK. Or amin'izao fotoana izao ny malagasy efa mihevitra fa tonga amin'ny fotoana dia samy misy amin'ny saina nareo karahan'ireo. Ireo zahay malagasy aloha manana ny faiblesse n'izay marina. Dia ny fahatsorana ray, ny fieretana zay miaritra ny fahatelo mifandeferana mandefitra foana amin'ny malagasy. Dia noararotiny lisany dia fako moa zay badiko indraindray misy saingy zao
zay manana zay toetra anankiray zay a pire noho ny vengeance froide dia le toetra tsy zaka zay tandremo aza maivanina mihitsy ny resaka manareo karana aza maivanina mihitsy ny resaka fa andreo dia vidiana lafo ka anenina rehefa avy eo mahafinaritra le miadana dia manambola ao Madagasikara mandidy sy manapaka afaka mifaly afaka mampijaly zay ny kanareo karana mihitsy amin'ny fotoana zao anana anisany vola isan'ny manao amin'ny masoandro sy ny orana fa zao fotsiny no teneniko mba ho tombontsoan'ny rehetrarehetra zay tsy mbola niteny mihitsy taminareo karana hoe dehors le karana fa mba ho tombontsoan'ny rehetrarehetra dia ataovy ireo zavatra anankitelo resahako reo resy tao karana anankiray manampy ny mahantra nareo manampy ny sahirana dia mifampidinana no crédit ampidino fa anisany tena mangalatra kitsirano isany alatra be vava fotsiny zao ny asa dia mifampiakarana ny karamandreo gardien de nuit rehetrarehetra amin'ny karana reo aza ampijaliandreo madinika reo mendrika azy ny karamany ny anisany sy ny fanananisany no arovany ao ireo aloha hatreto meko ny daty ny resto du cœur ilaiko izay avy ilaiko mitsangana ny 1er janvier ny fampidinana ny crédit ilaiko tonga dia atao raha vao mitotona ny volana décembre ampidino crédit dia efa mitena zay ampidino alatra natao nisany ny fahatelo ny fampiakarana ny karamandreo boakely miasa alina reo gardien de nuit ny karana rehetrarehetra ampiakaro 3 fois fin décembre zay aza milalina aloha mihitsy dia zay tsy mahavita na manambola anisany manam-pouvoir anisany samy manana antsika io juste pour info hoarahanay isa manomboka zao izy raha ohatra izany ka mandohetra amin'izay be lisany zao norme tsara be isany rehefa miditra douane fa tsy manao le fausse déclaration dia manao le conteneur tsy azo voaina manaja amin'ny malagasy tsara isany à tous les niveaux atao malagasy ny vahoaka ny patron ao aminay ny vahoaka ny patron fa tsy ny député na ny ministre zay raha mitsipaka an'izay nareo hoe na inona mantsy zay filaza hoe non amin'ny teny mbaly TSY reo dia bon tsy mindrarana fa hoe dia nirefo crève-qui ihany zany okiary fa mamerina indreo mandeha je suis désolé je suis vraiment désolé zay ny zavatra apitaiko nreto karana nreto resaka raha ohatra tsika hoe tsika sy resaka andraram-pirenena ampy zay ny tena mamaika mantsy zao eo amin'ny asa sosiala amin'ny sosiala dia ny sakafo sy ny santé ny tesika santé dia mifanafody ny resahako naorina kely resaka sécurité satria délicat sécurité dia mba noteo kely zay ho an'le gouvernement tamin'ny fanavaozana zay fa lizy ohatrany hoe le olona le tsy zay manana hevitra tsara no hoe kitandrasana fa lasa tena hoe zay manana force sy manana vola zay tsy mbola niresaka ny-tsena tamin'le karana amin'izareo mampidina vidim-bary ity fa hitantsika nanaovana azy azonareo ampy say za tsy fanarahana no ilaiko amin'le tsy fanarahana mihitsy mitadavika amin'le karana fa tena en stop le tena resaka fatsoraly zay ny tena nitadiavina tsy ministra na inona no miteny fa tena tanke malagasy ary matoa amin'ny tena zay tsy tovizanay amin'ireny fozafoza-siany ireny matoa zay amin'ny tena misy zavatra atao anatin'ny loha misy zavatra aloha izy sankra dia isangy zay le izy zay mifandena zay
ka dia tapitra aloha zany ny vidéo-ntsika amin'ny resaka am'resaka amin'ny raha-pirenena satria ohatra ny manao resaka sangodim-panina koa atao amin'ny firenena. Zay dia salut daholo.